Salama daholo tsika rehetrarehetra tonga sondra eto amin'ny vidéoko manaraka. Androany tsika resadresaka fohifohy amin'ny momba ny coronavirus sy ny zavatra niainako sy ny zavatra nataoko izay angatahanareo hoe inona no nataoko nanahoana niainako an'izany hoe voan'ny corona zany. Voalohany indrindra aloha miankina be amin'ny tenin'Andriamanitra ity fizarana ity fa tsy dia hoe miankina be amin'ny ezaky ny tenako. Ka tomboka avy hatrany zany niainako n'izany coronavirus zany nanao ahoana. Nitomboka ny coronavirus amin'ny mahazanak'Andriamanitra na mampino an'i Jesosy Kristy anahy dia izao foana no tao an-tsaiko hoe tsy misy soratra masina nilaza fa tsy ho azonaretina ny zanak'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe aminahy dia hoe raha ohatra ka hoe tratran'izany coronavirus zany za ray androany ozy izy hain' Jesosy miaro anahy an'izany 100% tsy ho tratran'izany kanefa koa rehefa tia zaho tratran'izany misy tiany hatongavana dia avela hitranga mihitsy zany ary tsy voatsakako zany ary vonona tamin'ny volana mars le 5 mars angavany 5 mars izay efa un mois teo eo angamba nitonganana dia tsisy olona moa tato aminay fa za rery fa nivadiko no miasa dia mivezivezy dia mitondra sakafo izy ohatr'izany za mbola zava tsara tsisy problème mihitsiny. Dia rehefa vita iny dia vita ny andro 5 fa teo amin'ilay 10 teo amin'izay 5 jours efa lasa niasa izy efa tsisy olona tsofa za rery ato an-trano talohan'izay aloha izy dia efa niteny taminah hoe za ozy izy ohatrany somary vovoany sery fa tato am-piasana anay ozy izy misy anankitelo tratran'ny coronavirus efa lasany amin'ny hôpitaly any dia ozy izy sao dia mitondra corona zay moa zany ianina foana moa zany le izy hatramin'izay dia tsy rarahina fa zay dia nataony matao daholo ny fepetra rehetrarehetra manasa tanana mandro manadio alohan'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy mahazo fampikasika raha tsy efa madio kanefa ny zavatra tsy fantatra hoe sao dia misy izy mety porteur sain izy fa tsy fantatra izany izy moa matanjaka tsy hita amin'ny vatana le izy fa izy zay dia niteny hoe narararendoha izy na voansery tato am-piasana nisy fa izy rehetrarehetra tsy nanao test fa zay rehetrarehetra teny hoe narary ihany nanao test dia zay niambiny na tsy nanao test. Fa zavatra tsapako hoe 5 jours tapoka izy nandalo za rery nitato an-trano teo no misakafo hariva dia za mbola zava tsara fa rehefa avy nisakafo amin'izay za avy eo tonga dia nangatsiaka be zany za dia rehefa nangatsiaka be dia niditra tao anaty lamba nefa nabomboka lamba ary dia nangovitra dia tapre an'izay nireraka be daholo ny vatako dia tonga ny ampitsin'iny nanomboka nisy ranondelo ahako dia tena hoe voan'ny sery ary le sery tsy ohatry n'isan'andro hoe misoko miadana hoe tsy kelikely aloha dia avy miakatra ny doziny fa le sery tamin'izay fotoan'izay tonga dia ohatrany tonga dia nevinevina be rapide be sa tonga dia patrapatraka be ranondeloko dia tamin'izay aloha mbola misy pharmacie mivoha foana ka hatramin'ny efatra dia za moa rehefa voan'ny sery dia nataoko mihinana Flodrex dia lasa tsisy tsony tato an-trano dia lasa mividy Flodrex tany amin'ny pharmacie dia fanafody sery zany nalaiko tamin'ilay pharmacie dia meny voaninana le fanafody kosa nefa dia tonga dia sitrana ny seriko ny ampitsin'iny zany tonga dia afaka ny leriko tsy nevinevina be intsony fa kosa nioroko mbola tsy hentsony fa après an'izay 3e jour angamba dia nararendoha be tena nararendoha be tsisy ohatr'izany zahako dia ny atao moa zany dia matory foana fa tsisy azo atao dia misakafo dia efa nanomboka tsy naheno tsiro-tsakafo fa hoe amin'ny vatako moa mbola reraka amin'ny voan'ny sery dia niraisiko zavatra normal le izy dia izy voan'ny grippe za tsy nesakisaina zany le izy fa ohatrany hoe voan'ny grippe ohatran'lefa hatramin'izay ihany dia rehefa vita izay dia nivita zany aretiny andoha 3e jour dia nandeha amin'izay 4e jour efa afaka tanteraka ny sery fa za mbola reraka dia miverina indray le nangatsiaka dia ny vatako moa zany tena malemilemy be ary sakafo amiko tena hoe tsisy zavatra emiko zany ohatrany hoe mihinana fotsiny ianao hena laoka tamin'izay ohatrany hoe mihinana vorodamby ianao dia ny tena mahagaga anahy efa nandeha 5 jours any efa tsy dia misy sery tsony ianao taloha ary voan'ny sery tsy mihinana fanafody tamin'izany tsentsina be nioriko mandritra ny firy 2 semaines ohatr'izany maheno fofona rehefa tsy tsentsina nioriko rehefa mba sendra manisindely ianao nefa tamin'izay fotoan'izay araka le teniko teo vao nihinana an'ilay fanafody tonga dia afaka sery nefa tamin'izay fotoan'izay dia tsy naheno fofona mininina mihitsy dia gagagaga ihany aloha zany dia mihinana lasopy dia
tsy magneno fofona mihitsy mariako moa zany fa arak'le fataontsika dia lasa manao dité sakamalao asiana voasary makirana asiana tongolo gasy zany foana no nataoko dité isan'andro sotroko isakariva sy maraina dia teo amin'ny 7e jour teo za tena nahita hoe vatako efa manomboka normal zany hoe za zany efa manomboka matanjatanjaka ny sery tsy dia misy fa za mbola malemilemy ny aretina anjo tsy miverina intsony dia tokony normalement za tokony normal satria ohatr'izay foana rehefa voan'ny sery za nefa nangangana tena tsy naheno fofona mihitsy zany lasa za koa naka an'le ranomanitra izay efa fampiasaiko tena manitra be zany na kely fotsiny amin'ny fofona na lavitra izy eto dia henonao manitra be dia fofoniko le ranomanitra fa tena tsisy fofona na dia kely dia teo za va tena nomboka hoe na hatramin'izay kosa na voan'ny sery mba maheno na sakafo hoaniko na ny dité sotroko tena hoe misotro dité dia ohatran'ny misotro rano mafana asiana siramamy fa tsy mba henoko kory ny tsirony tsy mba henoko na dia fofona kely azy ataoko hoe tsy maheno tsiro noho ny aretina nefa na izany ary tokony mba henonao hoe misy fofony kely na goho kely zany teo aho zany dia tonga an-tsaina hoe sao dia mba corona nahazo anahy lasa amin'izay zany jery tany amin'ny internet dia sady nanontany vadiko nanontany andromamanay dia mamanay moa tonga dia niteny tany semaine angeo izy tsy naheno fofony dia teo zany vao tonga an-tsaina tena marina ve dia sy fantako koa hoe tsy fahenona fofona dia avy amin'ilay izy ny aretina ndoha rehetrarehetra moa zany efa niseho tamiko fa naveriko hoe grippe fotsiny tsy dia nisako saina be rehefa nandeha nijery YouTube zao dia nijerevako tao zany resaka hoe sinona tsy fahenona sofina raha coronavirus ahoana fisehony dia hitako tao ny fanazavany dia tena ohatry nahazo anahy tena tsy maheno fofona tsy maheno inina dia tena nahatrapako hoe tena hoe ilay izy jery commentaire ianao dia nilo amin'ny comment amin'ilay vidéo dia miteny daholo hoe tsy naheno fofona nanao visite nanao test dia positif sasany indray tsy nanao test dia tsy maheno fofona efa 1 mois efa 2 semaines efa 3 semaines ary tena commentaire iray izay tena nahataitra anahy na tonga nanatahotra dia hoe 99% ny olona tsy maheno fofona ozy izy ny dokotera dia voan'ny coronavirus zany hoe zany aretina tsy fahenona fofony zany efa aretina hafa mihitsy zany olona tena efa hafa mihitsy ataoko angamba hatramin'izay nenako mbola tsy nahita an'izany aretina zany hoe tsy maheno fofona dia teo no nalalako hoe tena corona tena azo anaty niezaka moa zany tady ambulance fa tsisy nandray zareo tamin'izay efa carfi total taty aminay confinement total tsisy afaka mivoaka tsy haiko hoe aiza koa dia vavaka foana moa zany nataoko hoe jesosy tsy trano fa fantatro hoe corona mahazo anahy satria mba hatramin'izay niainako tsy mbola naheno an'izany tsy naheno fofona zany hoe plus ny seriko un jour dia efa niala fa kosa zany tsy maheno fofona zany mbola tsy niainako zany andeha ny 10 jours tsy maheno fofona mihitsy talohan'izay aloha dia efa niantso namana tiatiany hoe mba sao dia aizaka hoe misy manao test dia izy moa ny teny ary misy mila mandeha tongotra tsisy taxi tsisy tomobile ahoana moa ny andehanako any zany efa amin'ikony kosa tsy afaka mivoaka fa carfi total izay mivoaka any dia samboron'ny polisy dia tsy hitako mihitsy zany izay atao miantso ambulance mijery internet izy any atsoko rehetrarehetra fa tsisy mandray zareo misony libre fotsiny mety occupé be ngamy zareo dia tena tamin'izay fotoana izay natsapaka tena tsisy afa-tsy jesosy sisy dia zao fotsiny tomany satria mafy zany tsy maheno fofona zany ary tena hoe tsisy ohatr'izany tena hoe manoatra ianao voan'ny cancer angambany atao imaginer ianao tsy maheno fofona ary sakafo hohaninao tsisy tsirony daholo daholo na andro hany tsy mazoto homana ianao fa atao dia tsisy tsirony ary tsisy fofony zavatra natoron'ny namako anahy nanontany namako amin'izay zaho tetehana ny tongolo dia atao eo am-dokandrina dia avela itsika ny rano dia sotroina dia nanao an'izay za teo amin'ny 3 jours teo fa fofona tongolo tena tsisy henoko sotronao io tongolo tsisy heninao nefa zany tongolo zany tena mandreraka be ny fofony rehefa tonga ao anaty vava izy fa nisotro an'izany foana fa tsisy fofona henoko teo amin'izay tena tsy hitako intsony izay atao nandeha 20 jours mbola tsy naheno areta na kely ary tena tsy naheno izay ny tena mampitomany anahy satria na kely ary nitsiro sakafo efa manomboka henoko fa io sakafo tsisy fofony fatany tsiro sakafo moa zany lelanao mahely matsabotsaboka izy zany ohatr'izany na hoe rano madio zany fa taloha tsy naheno an'izany fa dodo be lela fa zao efa naheno amin'izay avy eo fa ny fofona tena hoe mbola tsisy teny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra raiko am-panahy any Madagasikara izay dia zaraiko aminazy amin'izay zany ilay izy
mba mangataka conseil aho za amin'ny mahazanak'Andriamanitra fa sady tsy te handeha hôpitaly no tsy te hanao test mba hampahery anahy hatrany satria rehefa manao test mety vao may mahakivy fa mba misy solution aho za ahafahako hoe maheno fofona satria ratsy le tsy maheno fofona fa fantatry zaho hoe voan'ny corona fa zaho tsy hanao test zany mba ampakorazy anazy satria fantatsika fa tsika rehefa ohatra ka mitebiteby na matahotra de vao may manahela ny aretina zany ary vao may mampitombo aretina hafa fa fiadanam-po zay no anana ny zanak'Andriamanitra fahasalamana sy ny olona rehetra fahasalamana nefa za olona mba mino n'Andriamanitra ihany de talohan'izay aloha andro alatsinainy zahako ny antso amin'ny mamanay soapanay indray de mbola tsy maheno fofona ihany papa mbola tsy maheno fofona ihany mama mitomany tsy haiko hoe fa aretiko mihitsy nga mitiako le corona tokony efa ho tapitra na nisy satria efa ma za efa tsy maninona tsony de ozy izy papanay hoe tsisy zanak'Andriamanitra tsy maheno fofony zany ozy izy fa tonga eo ihany fahandrasa ka efa natao daholo ngeo zavatra rehetrarehetra na mba hoe misy progrès kely raha mba hitanao hoe naheno kely ianao de mba efa mba hafahafa fa tena tsisy mihitsy ngeo de ozy izy ny tenin'ny babako hoe tsisy an'izany ozy izy fa didina sy hoahana amin'ny anaran'i Jesosy zany fa tsisy an'izany tsy maheno fofony zany fa andro alina latsinainy amin'ny larobia ianao maheno fofony tsy maintsy maheno fofony ianao manomboka amin'ny larobia ozy izy de amen de mety mivavaka moa zay par appel vidéo zany de vita iny de mbola tsy nandro teo ihany saiko de zay efa nanontany an'le ray am-panahy am'izay ny talata am'izay nanontany anazy de zao izy de izy moa zany tsy taitra satria efa zay fampahirezany fampizarany isan'andro ao tsy le hoe aretina de hoe ianao rehefa misy aretina ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny aretina tsy taitra izy fa zao fotsiny teneniny tsika ozy izy mila mandray ianao ozy izy mandray fanaosan'ny tompo fa ianao hoe ozy izy mbola tsy mandray hatrany mihitsy non za tsy mbola nandray hatrany zany fa ny ampiangonana foana mila mandray fanasan'ny tompo ianao ozy izy amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo afaka atao fananao oviana ka tsy maninona ozy izy fa afaka mandray tsika rapitsy latsinainy zany resaka taminazy latsinainy alina président resaka tamin'ny papako fa talata hariva zay vao nandray de rehefa vita zay de niomana de ny talata hariva efa vonona teo izy sy mivadiny de natao fandraisana de nitaritiny zareo moa de namasinina ny divay de namasinina ny mofo de rehefa vita zay de mivavaka de niraisina mofo de nazavainy anaty alohan'izay aloha ozy izy hoe ny rahan'i Jesosy ozy izy ny aretina ozy izy tsy aiza fa ao anatin'ny raha ary rahan'i Jesosy ozy izy raha sotrotsika de miaraka mikorina amin'ny rahantsika ka manala ny aretina rehetrarehetra satria rahan'i Jesosy no mikorina ao anatintsika ka mino an'izany hoe ianao de mino zao de ohatra ihany koa mofo vatan'i Jesosy eny de izy koa zany vatan'i Jesosy lasa vatanao satria ianao miray amin'ny Kristy de mivavaka tena mino an'izany fa tsisy aretina tsy afaka Jesosy efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra efa nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany fa misy fa kosa manofo atsika nofo zao marary de mila fanehoana hita maso le izy de zay ny ilaina an'le fandraisana satria nofo marary zavatra efa hita maso indray zany ty fa tsy ara-panahiny anaty antsony de zay mahatonga le hoe aseho amin'ny endrika ivelany izy amin'ny alalan'ny fihinanana ny rahan'i Jesosy sy ny vatan'i Jesosy de sotro an'izay zay fa nanomboka ny alarobia am'izay za tsy vita zany ny alina le fisotroana ny rahan'i Jesosy fa nanomboka ny alarobia am'izay tonga de naheno fofona clair-manitra vao fo maraina fa tonga de naheno fofona kely de rehefa naheno kely de faly be za hoe misaotra an'i Jesosy fa mivalo vavaka tena hoe mbola tsy 100% tena hoe raha ohatra ka hoe kotina de 5% 10% eo ny emiko ny fofona eo fa efa fantako zany mamaly vavaka Andriamanitra ary afaka ny aretina rehetrarehetra tonga de nisaotra an'Andriamanitra ary tena hoe courage am'izay hoe tena misy zao Andriamanitra ary tena tsy natao foana reny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo fa mila fitariana mila fahalalana tenin'Andriamanitra ny anaovana anazy ary mila finoana de zay rahan'i Jesosy nahenoko fofona voalohany sotro am'izay nanomboka teo chaque 3 jours de tena mahita hoe miakatra le tany fahenoko fofona
lasa 20% ngamba izy après 3 jours zay de niteny le rangahy za koa misaotra an'i Jesosy efa maheno eo fofona 20-25% eo za efa maheno rehefa maheno rehefa tena hoe atohako be am'vavako le zavatra de tena hoe maheno fa raha mbola lavitra tena tsisy fofona henoko mihitsy sakafo koa zany efa henoko any anaty lavitra be any hoe fofona vary zany fofona vary aloha mbola tsy heno fofona le laoka fofona légume henoko lavitra be fofona indomie de tapre an'izay nandeha fotoana za efa sava be afahako kosa le fofona mandeha tsikelikely 50% matram'izao de mbola tsy 100% ny fahenoko fofona am'izao zany tena hoe mbola tsy maheno zato isan-jato fa raha tena atao maman-compte tena 5% eo sisa de maheno total zavatra lavitra be tena mbola tsy henoko fofony raha ohatra hoe manao saosy tongolo gasy sakamalaho taloha reny tonga de manentoento be fofony fa zao manentoento kely fotsiny fa efa normal de saotra an'Andriamanitra de voninahitra ho an'i Jesosy reriany manao an'izao vidéo zao tsy hoe tia hirehare aminao fa hoe mpivavaka na hoe tia hirehare aminao fa hoe zao no nataoko fa tiako tsapanao zany fa hoe zavatra rehetra hain'Andriamanitra tiako tsapanao hoe tsy hoe amazanak'Andriamanitra de tsy tratran'ny aretiny ianao fa ninona zavatra azonao na ataoko ro fatin'ny corona rehefa ao amin'i Jesosy aza sina mampanahy fa manana droit tsika na inona angatahanareo amin'ny anarako izy ny tompo de ho azonareo zany afaka mangataka soamantsara tsika amin'ny anaran'i Jesosy zavatra ilaintsika fa nefa aoka tsy ny sitrapontsika ny atao fa nen'Andriamanitra fa tsara lefa mahazo valim-bavaka tsika ary tiako tenena hoe tsy zavatra mampatahotra ny corona fa afaka tena resena tsara amin'ny anticorps-tsika olombelona fa ny tanjatsaintsika no ahafahantsika mandresy azy eo ihany koa ny tanjatsaina fa tena hoe Andriamanitra ao anatintsika no ampahery antsika sy ame an'izay fiadanana sy tanjatsaina izay fa tsy ny herin'ny tenantsika fa raha tsisy zay de zay mahatonga le olona vao maheno hoe pozitif tonga de mamono tena mamoy fo fa io faty zany efa zavatra tokony ho resy tsara le izy faharoa raha olona manana an'Andriamanitra ianao solution ataonao mandraisa vata amin'ny tompo mandraisa an'i Jesosy Kristy ataovy ao an-trano masino fa tena efficace be raha hoentina amin'ny finoana ho an'izay mino ihany fa zay tsy mino tsy asa aminazy mihitsy zany de fahatelo tsy tokony atao zavatra mampatahotra be le corona fa tsy maintsy miaina ao anatin'izany tsika ary mianatra miaina ao anatin'izany satria efa nataony aty aminay zao efa natao dodao zany fomba hoe curfew total confinement partiel natao zany hoe vidy sakafo de tonga de miandry ao an-trano tsy mivoaboaka fa tsy nahatratra ny corona na zany vao may ary nahatratra ny corona tsy ny fitandremanao ilaina tandremo ianao fa zany tsy miassure anao 100% fa fiainanao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no miassure anao zato isan-jato tsy ny président anao no na ny sakafo hohaninao na ny zavatra rehetrarehetra manodidina anao na ny hery sy tanjakao ny assurenao an'izany fa fanananao an'i Jesosy Kristy irery ihany ka na voan'ny corona ina na tsy voan'ny corona rehefa ao amin'i Jesosy ianao milamina zavatra rehetra na maty ianao rehefa maty ao amin'i Kristy milamina zavatra rehetrarehetra de zay aza adino misotro tambavy aza adino misotro sakamalaho asiana voasarimakirana sy tongolo gasy totoina de ataovy dite isakariva mena tsy naheno fofona ny tena nalalako hoe positif fa ny sasany mety zavatra tsy voatery ianao hanao test fa ny amin'izao ny olona efa sahirana miasa be de be ny olona voan'ny corona fa zay olona tena fantany ihany hoe contact mifandraindray tamin'ny olona iny ataony test fa raha ianao ary alavitra be ary tsy ataon'zareo test ka noho izany tsy maintsy tonga ianao de manakorazy ny vatanao hoe za ok tratra zao ny alalako hoe tratra efa fantatrao ny information tandremo manodidina anao tsy findrany satria ianao finoanao sy ny tanjakao tsy mitovy ny anazy de aleo ianao mitandrina de ohatr'izay le izy de misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany de minoana Jesosy Kristy hatramin'ny farany fa rehefa ao aminy lamina zavatra rehetrarehetra ninina miseho eto tany de azo ny fiainantsika de voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany de misaotra antsika naharitra neny hatramin'ny farany de amin'ny manaraka indray Jesosy hitantsika bye bye.